ia dia faly miarabantsika amianaran-tompo ry havako izay avy ato amin'ny komitin'ny fiainam-pianakaviana avy eo amin'ny foibe FJKM moa zany ny tenanay zay tenareo ankehitriny dia ato ny mpitandrina Razarasoa sy Lasy Fitahina avy any amin'ny FJKM Ankazondandy Tranovato Syrodaparitany Manarafiraisana ary ato akaikiko ato ny mpanompon'Andriamanitra Madame Saoly izay ampitan-tsoratra ny rakitsoratra ato anatin'ny komitin'ny fiainam-pianakaviana tonga ty Tomasina miarabantsika amianaran-tompo amin'izao fanomanana ny vontom-pitia ao anatin'ny herinandron'ny fianakaviana amin'ity taona 2024 ty izay marina moa fa eo ny hoe tapaky ny synode lehibe FJKM ny fampijoroana eo anivon'ny fiangonana ny komitin'ny fiainam-pianakaviana ary vokatr'izany dia ho atsaraina ny fanatanterahany isam-pitandremana ny herinandron'ny fianakaviana ilay mifanitsaka amin'ny Saint Valentin no mahazatra antsika dia zay herinandro misy an'iny zany isam-pitandremana dia misy ny antsoina hoe herinandron'ny fianakaviana manomboka ny alatsinainy ho avy zao zany ka hatramin'ny zoma fa ny mampiavaka ny aty amintsika ty Tomasina ry havako amin'ny ty taona ity dia sambany no makaty amin'ny faritra Ivelanantananarivo zany ny komity ny fiainam-pianakaviana manomana lay hetsika antsoina hoe vontom-pitia ao anatin'io herinandron'ny fianakaviana io raha ny Antananarivo izy dia efa andian'ny fahaefatra amintsika amin'ny resaka zao ny vontom-pitia zay tanterahana amin'ny FJKM katedraly Analakely amin'ny 12 ratoandro hatramin'ny 2 ratolakandro isan'andro fa aty Tomasina kosa dia sambany ny vontom-pitia andian'ny voalohany ho tanterahina ao amin'ny FJKM Tranovato fitiavana eto Tomasina zany isaky ny ariva aorian'ny amin'ny eninora sy fefany manomboka zany amin'ny eninora sy fefany manomboka ao amin'ny FJKM Tranovato fitiavana dia ny vontoatiny moa omeko ny namana mpiara-miasa rehefa avy eo ny manome ny fandaharam-potoana sy ny lohateny isan'andro fa ny tena mamafisina ry havana dia zao ny fianakaviana moa no atao hoe fototry ny fiarahamonina ary andry mpiarahamonina voalohany naorin'Andriamanitra rehefa milamina ny fianakaviana dia milamina ny fiarahamonina hitantsika ankehitriny fa tokantrano fanambadiana fifandraisan'ny lasy ny vavy ny tanora ny ray aman-dreny dia ahitana fikorotanana indraindray fa io vontom-pitia io zany dia handraisantsika fampianarana taridalana torohevitra samihafa fifampitotronam-bavaka mba ahatonga n'izany fiainam-pianakaviana zany tena hanana firindrana sy filaminana raha teo dia izay no hanentananantsika ry havako ny hirohotra ho tonga ao amin'ny FJKM Tranovato fitiavana manomboka ny alatsinainy ho avy zao amin'ny eninora sy fefany manomboka fa tena fotoana manokana sy fotoana miavaka io ary angatahana amin'ny tompo indrindra ny hoe mba hanova sy hanavao ny tokantrano ny fanambadiana ny fianakaviana rehetra ny tompo amin'ny alalan'ireo asaina zany tsika ray aman-dreny ny zanaka tanora mpifankaty ny mpanabe ny mpampianatra asaina ary na tsy FJKM aza dia asaina mpitiavana satria ny fitaizana sy ny fanabeazana manko toy ny tao-trano ihany tsy efa ny irery fa mifameno ny eo amin'ny fiarahamonina maty mombana an'izany dia zay ry havako no hanentanana antsika fa vontom-pitia andian'ny voalohany eto Tomasina io hetsika io ary dia ao anatin'ny herinandro fianakaviana mety misy ihany fandamina ny fitandremana mahakasika ny herinandro fianakaviana fa ny hanentanana antsika satria mandalo ihany aloha amin'ity taona ity rengany mba ho haintsika ny mandamina fotoana mba ahafahantsika misitraka an'izany dia isan'andro amin'ny eninora sy fefany ao amin'ny FJKM Tranovato fitiavana vontom-pitia andian'ny voalohany eto Tomasina amin'ity taona 2024 ity dia faly miarabantsika rehetra mpanaraka ty fandaharana ity fifaliana ho anay ny vahiny eto ny tenako moa zany Rabe Arivelo Saoly mpitantsoratra amin'ny komity ny fianakaviana foibe FJKM ny fandaharana araka ny teneniny namako teo dia mandritry ny herinandro sika dia ifankahita eto amin'ny tanàna ny Tomasina amin'ny alalan'ny ty vontom-pitia andian'ny voalohany ty loha hevitra ngezabe izay voizina mandritra n'izany herinandro zany no hoe fitiavana masaka be mahalaza zavatra betsaka izany loha hevitra zany hoe fitiavana masaka be fa andeha ho tsinjaraintsika hoe inona daholo no hita mandritra n'izany herinandro be zao ve dia inona daholo no hita ao anatin'izany ny alatsinainy dia
lohahevitra tonga dia hidirantsika momba n'izany hoe fitiavana masaka be izany. Ny mpitandrina Razafinarivo Findison no hitondra izany lohahevitra izany. Ny mpitandrina Razafinarivo Findison moa dia filohan'ny komity ny fianam-pianakaviana Foibe FJKM. Ny talata kosa izay 4 ambin'ny folo ny volana febroary izay andro ny mpifankatia dia lohahevitra anankiray zany no jerentsika hoe irery aho. Dia mety mametra-panontaniana indray hoe andro mpifankatia ve dia irery aho no lohahevitra hojerena. Ndao fa ho hitantsika ao anatin'ny famelabelarana izay entin'ny mpitandra Rahary Vaonjanahary Diodomine izany tiana ambara amin'izany avy any amin'ny komity ny fiainam-pianakaviana hatrany izany mpitandrina izany. Ny alarobia kosa dia te hitodika misimisy kokoa amin'ny tanora izahay. Ny lohahevitra dia ny hoe sipasipa iza no izy. Sipasipa iza no izy. Ny mpitandrina Rahalambo Mahay Endronosy avy amin'ny komity ny fiainam-pianakaviana avy any Foibe FJKM ihany no hitondra ny fampianarana. Ny alarobia kosa dia lohahevitra anankiray ampy izay zany lohahevitra entina ny alarobia. Ary eto dia isaorana indrindra ny président synodaly ny mpitandrina ny Rinarson Emile Johnson William avy aty Toamasina no hitondra ny fampianarana ampy izay. Mety misy fanontaniana koa mipetraka hoe inona ny ampy e? Fa ndao e tongava anatrika dia fantatrao hoe inona ny tiana ambara amin'izay. Fa amin'io alakamisy io koa dia anantona bebe kokoa ny tanora ihany izahay any amin'ny APU, any amin'ny APU Toamasina zany dia mbola averiny mpitandrina Rahalambo Mahay Endronosy ihany ny lohahevitra hoe sipasipa iza no izy. Izany hoe mifanindran-dalana zany ny ora izay ho tanterahana any amin'ny APU sy ny aty amin'ny trano vato Toamasina. Ny zoma kosa dia misy ny atao hoe dinika manafaka na conseline. Io zany dia antsoina antsika rehetra izay mila dinika. Mety manana zavatra mamesatra, mety mila torohevitra, mety misy fampaherezana ilainao tongava. Fa amin'io fotoana io zany dia ho raisina tsirairay ianao izay maniry andray izany torohevitra na fampaherezana na fitondrana ambavaka izany dia ho raisina tsirairay ianareo. Ary ny mpitandrina rehetra eto amin'ny renivohitry ny Toamasina zany no ifandrimbona anatanteraka izany ny mpitandrina rehetrarehetra mihitsy dia tongava. Eo koa zany no hamaliana amin'ny fanontaniana. Manomboka any amin'ny alatsinainy zany raha misy zavatra manitikitika ny sainao, tianao ahitana valiny dia soratanao taratasy dia atolotra ao mialoha fa amin'io alakana zoma io no hamaliana izany fanontaniana izany. Ary farany dia ny sabotsy zany amin'ny eninora maraina kosa ao amin'ny fandaharana maraim-pahavononana ao amin'ny FJKM trano vato ihany no hitondrana ny lohahevitra hoe fitiavana mamono antoka. Fitiavana mamono antoka ny mpitandrina Randria Manalina Manana JC azafato no hitondra ny fampianarana amin'izany fitiavana mamono antoka. Fa mamono antoka ve fitiavana io e? Ndao jerena tongava fa hitanao valiny hoe mamono antoka sa azahoana tompony ny fitiavana. Dia maniry antsika rehetra ry havako tongava soa fa tena herinandro ny fanavaozam-pitiavana io. Na manambady ianao na tsy manambady, na tanora ianao na lehibe na antitra ny antitra tongava fa ilaina ny fanatrehana izany fotoana izany mba hiavaozantsika indray amin'izany fitiavana izany. Dia tongava soa tompoko. Dia mirary koa raha mirary ry havako araka izany ny fitahian'ny tompo amintsika mianakavy misaotra manokana n'izao télévision ny Toamasina zao izay napetrana anay am-pitiavana dia engany mba ho fitaovana ampelantanan'ny tompo mandrakariva koa ianareo amin'ny fanapaharihana ny filazantsara
dia mirary ny fiadanany tompo amin'ny tokantrano sy ny fianakaviana ny ankonana ho amin'ny tsirairay avy izy ato anatin'izao komitiny fiainam-pianakaviana avy amin'ny foibe fitsekemy zao dia mandra-piaona vetivety riavako ary dia tongava soa araka izany manomboka ny latsinana zao fotoanantsika amin'ny fitsekema trano vato fitiavana manomboka amin'ny Enoratsofiny isaky ny ariva mirary soa. Saotra tompoko.